Miarahaba tompoko, akory ranandria, akory za, mbola tsara, akory lihe. Miovaova antsika androany, azadina anefa ny manao j'aime sy miabone ny chaîne-natsika, misaotra tompoko. Miarahaba antsika jiaby tsatsy ity taona vaovao ity ny tena hitondra fahasalamana, fanambinana ho antsika malagasy rehetra ity taona vaovao ity. Na dia somary mafimafy ny taonan'ny valo iny ho an'ny saram-babe mba ho irosan'ny lohatenim-baovao avy hatrany ary sika nampalahelo sady nampimeo tokoa ny nahazo ny mpanao tsipi-kanety be avy aty amin'ny nosy rahavavy Komoro. Alohan'izay anefa dia iverenana kely ny fahombiazan'ny mpiangaly ny tsipi-kanety be avy eto Madagasikara tamin'ny taona 2024 lasa teo iny. Tamin'ny fanitsanana ho tompon-dakeran-tany amin'ity lalao ity ho an'olona telo, tamin'ny fanitsanana ho tompon-dakeran-tany amin'ny lalao tsipi-kanety be ity tokoa mantsy ho an'olona telo izay natao tany Dijon France ka na tompon-daka-tsika tamin'ny olon-tokana amin'ny fahaizana manipy tsara tratoka na ilay antsoina hoe tir de précision ka izigla no nandrombaka izany. Nampiaiky ny mpijery tany Fransa mihitsy ny fahaizan'ity malagasy ity satria dia nahazo tehaka hatrany ny lehilahy isaky ny miditra eny an-kianja sy isaky ny avy manipy ny kanety beany miaraka amin'ny fahombiazana. Na dia tsy hita nanao lalao iraisam-pirenena nandritra ny 2 taona teo eo aza ny ekipa malagasy sy tsy dia notohanan'ny fandrakana tahaka ny sport hafa dia nisongadina sy namiratra hatrany teo amin'ity tarandro ity indrindra tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha nahatsikaritra isika dia nangatsiaka ny fandraisana ireto mahery fotsika ireto rehefa niverina teto Madagasikara ry zareo. Tsy nisy koa ny fandraisana makotsa sy fanomezana medaly ireto olon-tena itsika ireto teny amin'ny lampam-pandrakana Iavoloha toy ny efa mahazatra ataon'ny filoha sy ny fandrakana rehefa mahazo vokatra toy izao ny atleta malagasy. Dedaka sy mihazakazaka tokoa moa ny mpitondra rehefa mahazo vokatra tsara ny atleta solon-tena antsika manao faninanana any ivelany any. Fa tamin'ity indray mitoraka ity tsy nisy zany, antony nisy disadisa teo amin'ny federasiona malagasy, ny kanety be sy ny ministeran'ny fanatanjahantena ka voatery ny ato tena ny ekipa malagasy ka ho sarotra mpitondra no andeha hitsena sy hanasa azy ireo eny an-dapa mamena izay ihany ry zareo. Ratsy aivina dia laharana faharoa eran-tany ny ekipa malagasy amin'ny fanopazana kanety be, olona telo miaraka na triplete. Ny italianina kosa no nandavo antsika tamin'ny lalao famaranana. Niady tokoa moa ny lalao tamin'io famaranana io ary maro ny malagasy tany Eropa tany no tonga sy nanohana ireto mahery fotsika ireto. Isika kosa ny tompon-daka eran-tany ho an'ny olona tokana tamin'ny fahaizana mitoraka tsara trato na tir de précision tamin'ny alalan'ny sigla na Daniel Rakotondrainy be no tena anarany. Izay no antony tsy nampidedaka ny fitondrana tamin'ity vokatra ity. Fa raha ny momba ny mpilalao tsipi-kanety be avy aty amin'ny nosy Komoro kosa no iverenantsika izay lohatenin'ny famakafakana ataontsika androany dia izao ny zavatra nitsanga. Anisan'ireo firenena manana mpilalao hiatsika ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ity tarandra ity kory zareo. Rehefa nangataka ny visa azoana miditra ao a Fransa nefa ny federasiona komoriana momba ny tsipi-kanety be dia nolavy ny konsilan'ny Fransa izany fangatahana visa izany ka voatery tsy afaka nandray anjara ny atleta komoriana. Niezaka nanelanelana ihany ny mpitondra fa tsy nahita nangirana, tsy namoaka io visa io mihitsy ny consulat de France any atoerana. Namaran'ny consulat de France any Komoro arak'izany ny antony nahatonga izao fanapahan-kevitra izao. Nisy fotoana ozy izy ny ekipa komoriana mpilalao baolina kitra ny taona 2024 iny hanao lalao piralaina tao amin'ny nosy La Réunion. Rehefa vita ny lalao vitsivitsy nataon'izy ireo tao ka andeha hody amin'izay ireto délégationna ireto dia mpilalao maromaro no tsy hita namondry fiaingana teny amin'ny aéroport. Natao ny fitadiavana sy fiantsoana azy ireo kanefa dia tsy nisy vokany. Nandravina tsotra izao tao La Réunion ry zalahy. Vokany ireto mpilalao kanety be ireto no nibabiny sazy kanefa dia tarandra samihafa no misy azy ireo. Tsy atokisany ry zareo frantsay intsony arak'izany ny atleta komoriana no itira raha ity. Mampalahelo ny zava-nisy kanefa ve dia taratsy ny fahantsana misy ao Komoro koa izao fanaovana akisitsika any amin'ny firenena hafa izao ho an'ny atleta raha vao mahita irika ivoahana ao amin'ity firenena ity ry zareo. So ihany fa mbola tsy tonga amin'izany ny atleta malagasy na sahirana aza eto Madagasikara. Mametsaka ny veloma vetivety indray ny longonareo Ismaël Veloma.